Efatra ny elona no nankafy irony karazana moto antsoina hoe scooter irony ny ao amin'ny tanàna n'Antsirabe antony iray nahatonga ny fikambanana Betafo Mirahina ikarakara karazana azakazaka scooter izany ny 17 Jona lasa teo. Mpamily misa 770 no mandray anjara tamin'ilay azakazaka scooter izay nikarakarain'ny fikambanana Betafo Mirahina ny 17 Jona lasa teo. Mafy be moa no natao anaran'ity fifaninana ity izay nahitana ny fandraisana anjaran'ireo mpakafy avy any Antsirabe sy Betafo. Nozaraina sokajy roa izy ireo ka 2 izao nivokatra tamin'izany. Misy kajy katalina aloha derako malala takalo nahazo ny larana voalohany raha narimanana Clément no nanaraka azy ary fahatelo kosa Iradimla Mamtina. Ho an'ny sokajy kitera indray dia voalohany Rafaly Arvelo Tefinjanahary, Rawelso Tainany Irina ny faharoa ary Andriamary Jorniana Herzon lahazo ny larana fahatelo. Afa-pony mpikarakara tamin'ny hetsika ity. Totosa somatsara moa zany ny hetsika izay karakaraina teto Betafo. Ny course scooter izay natao androany 17 Jona teto an-tafitanàna Betafo. Isaoranareo mpandray anjara izay navitrika tokoa ka dia hoe voasambany ary izany hetsika izany no natao. Isaorana ny mpiara-miasa rehetra, isaorana ny commune, ny tanàna na mialalana, ny polisy pirenena ihany koa nanampy teo amin'ny fandaminana sy fandrindrana. Dia mampanantena zavatra lehibe izay indray ny FPB ny amin'ny manaraka ary zava-baovao hatrany mba entina ampisogavinana ny tanora sy ny fantanjahantena eto amin'ny tanàna Betafo. Fa dia makasitraka makatelina atsika rehetra dia mampanantena ny amin'ny manaraka indray. Fatafitra tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena kosa dia ankizy 10 teo eo no notoloran'ny fikambanana arerina ho fampifaliana azy ireo. Mbola hitoetrany moa ny atsikary sosialy sy ho an'ny tanora izay karakarainy ity fikambanana ity.